atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Adalanao ah. Tantara nosoratany Lota Ravalomanana. Mpilalao tantara Fetra Obeliny, Sofaniry, Fifi, Christophe Rabearmanana, niaraka tamin'ny Louise Ravelso ary mbola Rantoramanatso. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Pak Sarano Arvondy. Adalanao ah. Fizarana faharoa. Tantara no toto sainy maningotra. Anio no andro fahatelo. Sérieux? Oui, atao amin'ny toilette. Ary andeo aiza ianao no miomana maraindray ohatr'izao? Andeha hitady asa. Hitady asa? Ie. Tsy avelako manao an'izany ianao. Mila anao ny tranontsika. Efa zatra miasa azy fitefy a. Afaka manao an'izay mahatsara ny atao amintsika nge ianao raha tsy afaka andro e. Vagoma? Iza le niresahanao ela be alina tamin'ny appel vidéo? Tsy niresaka tamin'izaniza a. Aza mandainge. Niniko tsy noelingelelina azy nareo ka. Fe le namako mpiara-miasa amiko taloha angamo izany. Le lasa vehivavy? Saro-piaranga ianao. Nahoana moa? Vehivavy ka. Dia avelo amin'izay io mana fa andeha hitady asa ka. Ok ary satria ianao mi-insiste be dia toroko hevitra. Hitanao moa le resto kaikin'ny toeram-piasako? Hitako io. Bon, nefa namboariko ny valizinao. Tsy manaky an'izany ary mihaja. Tsy vita mora ohatr'izany ity resaka ity. Ka tsy afaka mivadika amin'ny teny nomeko ah. 3 volana no nangatahako taminao. Dia efa tapitra le izy dia izay. Mora mirainao mihitsy any izany no mihaja. Dia mihevitra ianao fanaky an'izany a. Mba fantatro moa. Ianao no nanankorotana amin'ny fiainako, ny asako, ary indrindra amin'ny fiainam-pitiavana sy mialy. Fantatro izany e. Ary mba tsy hampitatra amin'ny fahasimbana ny anatsarako ny adalako. Taddio fa nangalarinao a. Niterenao a hiara-dia aminao. Saingy noho ny lasa lavitra ny diantsika dia nyroasinao mba hiverin-dalana. Tsy mandrokanao mihitsy aka. Fa ny lalantsika no misampana. Tsy ianao ary tsy azoko angalarina araky ny teninao. Fa nindramiko sy nandramako fotsiny. Satria kilalao aminao, mihaja. Eny e. Marina fa nanao an'ireny rehetra eny a. Saingy tsy napoziko tafalatsaka lalina tao anatinao momba satria neveriko fa hoe tena tianao mialy. Tena tiako izy. Nisy fitiavana azy tato anatiko. Saingy ianao no nanaisitra an'izany. Nokorotaninao ny fiainako ary mbola nratranao koa. Vina. Mofona ekeko daholo izany. Saingy tsy mety. Modio any a. Miandry anao fianakavianao, ny asanao, miandry anao ny tena fiainanao. Resy izay rehetra nampananteneko anao fa mendrika anao izany. Tsy mila an'izany ary mihaja. Vina. Tsy manaky an'izany a. Tsy manaky an'izany a mihaja. Tsy manaky an'izany a. Eo miempotra ianao bosy a. Moramora e. Satria fitiavana be no nanomboako azy dia fitiavana be koa no hamarana antsika azy e. Natokako asanao rehetra ity hevitra ity anio alina. Labozero sisa. Vina, afa-po ny tanterahanao no nofoko. Tsy misy rikitsony eto an-tany ankoatran'izay efa niainantsika e. Tsy anatomboka marina dia tsy maintsy faranana. Izany no adala fa efa mazava be ny fifanarahana. Vetivety ary dia ho adinonao e. Engany. Mino an'izany a. Mihaja. Manana fanontaniana. Oe? Efa misy zanantsika avy eo. Engany e. Bon, fa aza mieritreritra an'izany tsony e. Mbola namboatra mahafatifaty kely nareo sy mialy.
tiako rahajainao izy satria noho ny aminy nampandeferako ny asambarako fantatro koa fa mbola feno fitiavana azy ao anatinao e lapsira sisa avire dia hotsofoko e sa iandry azo lany etsotsofotsika miaraka e mba fantatro ve hoe tsy misy ilako mifindaiko akoatra ny antsonao androany vao fantatro miala ampafantatra no fotsiny hoe ato amin'ny aéroport zao ody aty a Madagasikara zany ianao iny ny valiny tena matotra ve zany ry vina matotra zany oay faly be moramora ihany fa sy mba nompiarako raha mpisotra an'izao tonga any hoandroko ve zany izay raha andro ihaniko izay raha iandro fotsiny ve mandram-piona vetivety aloha misy vaovao tsara angano to faly be ianao ie misy le mpampiasa vaovao ny antso teo hoe nahafapo azy sahady ho no fomba fiasako mialy lasa misy tera ianao zany tatoato tsy azoko aza manafina mifandray amin'ny vina ve ianao ka eny e nataoko aza hoe mifandray izay inona moa ny olana mianiany kosa angambo ianao e tsika matotra be matotra be aminao inona ny entsona an'izao fifandraisantsika izao ampisipa mitsia mpifamofo tsia koa mpivady izay kosa angambo no malaza azy eny ny valiny ka raha miala ato amiko ianao dia ho aiza ianao koa sérieux be nefa za mba mianiany aizy tsony ary izay vina ifandray amiko eo tsy mianiany amin'ny resaka ohatr'izany fantatra ho tsara tiakanjo ty ampidiro amin'ny toerana azafady ato oe nga ianao manana pasy inona no mahataitra anao amin'izany fa ataonao inona pasy araka ny hevitrao kanefa aza matahotra fa tsy mampiasa an'io raha tsy amin'ny fotoana ilana an'izany Viva 98.8 sahany fiovanao ry vina tsy fantatro tsony raha mifanena amiko eny an-dalana aza manao filaza masaka ary mama vao telo volana fotsiny ve antsy teto dia saika tsy fantatro zahady araizy le vahiny aza todina fa ho avy foana izy amin'ny fotoana mahamety azy za nefa efa nanantena ivana amin'ilay vinatiko vaovao reo aloha ny voandalana ary mama reo ny vonona misaotra aleo entiko atseny ampitrano reto dia sady karakara zavatra ho anao fa tsy maintsy tantarainao amiko amin'ny atsipiriny ny tena zava-misy marina rehefa avy eo inona tsoa moa no tantarako io fa nanampy ny fahalalana momba ny fitantanana ary nahazo ny traika fanatsarana n'orinasa antsika eny e rehefa avy amin'ny resaka an'izany allo manao ao mialy tsy andronao mihitsy mantsy natongavako etsonao saika tsy arivako ny andro dia saika tsy marainako ny alina hoavy ve aza makaty fa zano akany akaina kely fotsiny dia ho ataoko surprise aminao fahatongavako any nga efa hitanao tranoko ho ataoko re izay ahitana azy sura amin'izany ve ianao ry vina tsy tia surprise nga ianao ka tsy hoe tsy tia fa eny ary miandry ianao zay biso andeha hitsidika ny tabako any amin'ny karazy aloha manina be an'le ria zany
Serviny. Malahelo anao sahady azy any. Maty mosery. Ao tsara ve? Tomany ianao. Sy maninona ka. Ditsika fotsiny masoko. Ampatsahanao fotsiny aho hoe afaka ora ray dia higadona any amin'ny aéroport misy le ministre. Hitsena azy ve sika? Mazava ho azy ny tena marina aka ho an'ny Suède na tongava amin'ny papa aty. Anao inona ny Suède? Satria no misy an'ny Lars Andersson le ho vadiko. Reto ary le juanao madama. Mastoa? Ary le ramose? Efa azoko raisina ve ny commandinao azafady? Tia ny commandiko. Tovalopy. Rasy hoe malahelo be afahadino sahady ny endrika. Vina? Ay tena ianao marina io. Etsofianiko aloha ianao e. Ahoana no nahitanao ny toeram-piasako? Naiza misy anao dia tsy maintsy hitako foana. Alaikako izany fa efa nilazainao atamiko izany e. Niova be ianao. Izany? Ie, saika tsy fantatro raha tsy nesorinao ilay satroka sy ilay solomaso. Raha tsy izany koa tsy surprise mifatongavako. Andao hivoaka dia any ivelantsika sindrimo resaka tsara. Sady atsambadika tsy any ny toeram-piasany tefy dia miaraka makany aminy tsika sindry. Aleo tsy makany ka. Dia izay ny zavatra niainako nanomboka tamin'ny andro ny sarantsika ro miala. Tsy mampino. Rehefa tafahoatra loatra ny fitiavana dia sarotra tanterahana ny didy 10. Ary ianao lasa tia azy. Reto ary dia masotonareo Misaotra. Misaotra. Tsy hoe lasa tia azy fa mitereny tia azy. Amin'ny fomba ahoana moa no ahafahanao amin'ity olona amin'ny fanahy-biby tahaka izany? Tsy afeniko aminao fa tsy misy rarahiko izay nataonareo tanina kely aza. Matoy ianao ny vesina dia izany tianao fa tsisy. Sa diso a? Tsy diso ianao ka. Misaotra miala. Nahita fitiavany karazany roa mifanipaka be aho. Fa ny mampiavaka anao dia ny faharetana. Miala. Azafady raha nandratra anao. Tsika, tsy fahadisonao izany. Fa mba tsy napoizy kokoa aloha tia atao mamana izany atsany. Mifona ho azy aho miala. Mila manaiky fa tsy tia izy. Saingy tsy ahoako izany satria ianao tia. Iaraka hanorina ny rafy sika. Ono a? Nakaiza ianao rehefa niala tao ohatra? Nisy namako izay napetrano aho. Avy eo nahita azy. Ay ve? Ie. Izany hoe fa tsy tsikaritra ve hoe misy manara-maso indray tsika? Aiza ary vina? Efa lasa izy. 4 mainty fitaratra. Eny e, fomba filazany aho fa iza moa ny anara-maso antsika eo. Andrekako. Mino aho fa tena hitefy izany. Vina. Ahoana ke? Ndao hiala eto. Ay. Viva radio nanolotra ho anao teo adalanao aho. Tantara nosoratany Lota Ravalomanana. Novelomin'ny Fetraobelona. Sofaniry. Fifi. Christophe Rabearomanana. Niaraka tamin'ny Louise Raveloso. Ary mbola rantora manatsoa. ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Paky Sarano Arvony. Adalanao aho. Fizarana faharoa. Tantara no totosainy maningotra. Renesinao rampitsony toyny.